Nimkasika ani Andriamatoa Mamaravatmanga ilay mpandrara malagasy modia nalefa an anaty selila fa tsy naverina an amin'ny kliniky. Nentina an anaty selila an polisy ao Maurice Mamaravatmanga fa tsy nentina niverina an amin'ny hôpitaly raha nivoavoana vokany Defi Media. Ilay gazety Mauriciana minitra vitsy lasa teo. Izao fanapahan-kevitra izao modia ny tribunal tao Paul Louise no nandray ity fanapahan-kevitra ity taorian'ny fakana ambavany ilay mpitsabo fo Dr Mamody izay nitsabo an ity Andriamatoa mpandrara Mamaravatmanga ity. Ny amin'ny resaka lavanila kosa dia nihena 770 isanjato ny fanondranana lavanila eto a Madagasikara. Nihena 770 isanjato ny fanondranana lavanila eto Madagasikara karaha 204 tonna no naondrana tamin'ny 3 volana fahatelo tamin'ny taona 424 dia lasa 540 tonna izany tamin'ny ity taona ity. Nidina 8.7 isanjato ihany koa ny vidiny ka nihena vokatra izany ny sandan'ny fanondranana manontolo. Ny habetsahany vokatra mihoatra ny mahazatra teo amin'ny tsena iraisam-pirenena no nitarika izao fiainana izao hoy ny banky foibeny Madagasikara. Ny amin'ny resaka mpitandro filaminana kosa dia tsy handefirana ireo polisy manao kolikoly ka manentana ny rehetra ho sahy toroka hoy ny commissaire divisionnaire de police Andriamatoa Jean Victor Tsaramonina. Hampitombona ny isan'ny polisy eny Andalambe ho fanamafisana ny fitandrona ny filaminana sy ny fanentanana amin'ny fampanarahan-dalàna ho an'ny rehetra hoy tale general ny polisy pirenena commissaire divisionnaire de police Jean Victor Tsaramonina. Nambarany ihany koa fa tsy manakana ireo polisy tsy savataratasy ny fampiatona ny police de la route amin'izao fotoana izao ho fandraisana ny fepetra ho an ireo tsy manara-dalàna eny andalana. Nanamafy ny tale general ny polisy pirenena fa tsy handefirana ireo polisy manao kolikoly ary miantso ny rehetra ho sahitoro raha misy fitakina vola tsy aradrariny sy tsy ara-dalàna izay ataon'ny polisy pirenena. Fa ho an'ny famatsina herinaratra kosa dia efa andalana ihany koa ireo fitaovana ho an'ny université ny Toamasina. Nienga androany alakamisy 9 novambra 2024 ireo fitaovana hiadina amin'ny délestage ho an'ny université ny Toamasina. Araka ny tenin'ny ministry ny tompon'andraikitra ny talata lasa teo moa dia ho aparitaka manerana ny université enina manerana ny nosy ireo fitaovana ireo ary fitaovana vo azo fa tsy hoe sisa navelany fitondrana teo aloha. Tokony hienga amin'ity herinandro ity ihany koa ny an'ny université ny Toliara sy Fianarantsoa. Nampiakapeo sy nanao fanambarana moa itody Ranevo na ny fantatry ny maro amin'ny Lamborghini sy Ferrari izay ananany eto a Madagasikara. Nilaza moa ity namana ity ny hoe misy karana sasansasany manao tsindrahazo lena azy. Efa vita hoe izy ny fanarahana fa mbola tsy afapo ilay karana fa hoe hamronana dossier ho azy mba hampiakarana izany any amin'ny fitsarana. Tsy azo ekena izany hoe fanambarana ity namana ity raha nampiakapeo ny mikasika an'izay zavatra mampitarena azy izay. Hiresadresaka ny mikasika ny general Lelson René de Roland moa isika. Matetika voaresaka ato anatin'ny ity chaîne ity moa ity Andriamatoa ity. Fantatra ankehitriny fa mihorohoro ireo mpandravatany sy mpanolotra tany-bahoaka ka manaratsy mafy an ity general Lelson René de Roland ity ilay ministra ankehitriny. Na tiana na tsy tiana dia anisan'ny olona izay tena saha moa ity Andriamatoa general ity ary tsy mikidikidy ao anatin'ny fanapahan-kevitra raha mitondra any amin'ny fahamarinana. Izy raha teo moa dia efa nilazany hoe tsy handefirana ireo nandrava tany-bahoaka sy nanao fanotofana tany nanomboka ny taona 2024 ary tsy maintsy andraisana fepetra hentitra ho famahana olana izany sady famerenana ny taniny ho an'ny vahoaka malagasy. Nanambara izany fanambarana izany moa Andriamatoa ministry ny fanajarena ny tany sy ny raharahantany fotoana vitsy lasa izay. Manoloana io fanambarana izay nataony René de Roland Lelson io moa dia mihorohoro nohon izany ireo voakasika izany fanambarana sy fampitandremana izany ka mamorona konto fako maro hoentina analambaraka sy hanisoram-potaka an'ity ministra ity. Na dia eo aza izany zavadrehetra izany dia tsy masakana ny fandraisana andraikitra nefa izany ary tsy maintsy fongarina ireo tambanjotra mpandrava tany-bahoaka hoy ny hafatra izay nambarany general Lelson René de Roland ilay ministra ny fanajarena ny tany. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitana heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatin'ny sesisesy. Zay fa tsy halaveny ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.